Miarahaba antsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo, ary dia misaotra n'Andriamanitra isika tonga eto amin'ny fotoana iarahantsika mandinika izany teniny izany indray. Filazantsara ny Marka14.12 andininy faharoambin'ny folo ka hatramin'ny andininy 1:30 no anjarantsika anio. Andininy 12 ka hatramin'ny andininy 1:30. Amaky izany sika nefa andeha ara-misaotra ny Tompo aloha noho izany famindram-po meny tsika izany afaka hiaraka amin'ny aino sy mandinika ny teniny indray. Andriamanitra haren'ny izay ny an-danitro, misaotra anao zahay fa nilanitra ny seza fiandriananao, nefa naiza mpamonjy eo niangonandrona telo amin'ny anaranao dia ofovoany ianao. Ary na dia tsy mifankahita azy zahay, nefa miaraka miaino ny teninao dia hitanao avokoa zahay rehetra. Misaotra indrindra ny amin'izany. Misaotra manokana noho ny teninao Tompo. Teninao mitondra fiainanao an'izay rehetra mandinika sy tia miaina ary mankato azy. Handinika izany indrindra zay zao. Panahinao masina Tompo no anazava aminay ny teninao, ny amin'izay tokony ataonay manoloana ny zava-nisy sy ny fampianaranao hatramin'izay. Amin'ny anaranao mpamonjy eo no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Marka14.12 andininy 12 ka hatramin'ny andininy 1:30. Vakintsika amin'ny anaran'ny Tompo izany. Ary tamin'ny voalohan'ny andro fihinanana ny mofo tsy misy masirasira, izay famononan'ny Pasika, dia hoy ny mpianany tamin'ny, aiza ny tianao alehanay hanamboaranay mba hihinananao ny Pasika? Dia naniraka roa lahy tamin'ny mpianany izy, ka nanao taminy hoe, mankanesa ny tanàna, ary hisy lehilahy mitondra siny feno rano hifanena aminareo, dia manara azy. Ary lazao amin'ny tompon'ny trano izay hidirany hoe, izao no lazain'ny mpampianatra, aiza ny efitrano iarahako mihinana ny Pasika amin'ny mpianatra? Ary izy hanoro anareo efitrano malalaka ambonin'ny rihana, izay voahisy fipetrahana sady voavoatra tsara, any no amboary ho antsika. Ary ny mpianatra nandeha dia tonga tany an-tanàna ka nahita araka izay nolazainy taminy, dia namboatra ny Pasika izy. Ary noho ny arivany andro dia tonga izy sy norombin'ny folo lahy. Ary raha nipetraka nihinana izy, dia hoy Jesosy, lazaiko aminareo marina tokoa fa ny anankiray aminareo dia izay iray miara-mihinana amiko io no hamadika ahy. Dia nalahelo izy, ka samy nanontany azy tsirairay hoe, zava zany? Ary izy nanao taminy hoe, izay anankiray amin'ny 12 lahy miara-manatsoboka amiko ao anatin'ny lovino izy. Fa ny zanak'olona dia mandeha tokoa araka nanoratana azy, nefa lozan'izay olona ahazoana ny zanak'olona atolotra. Tsara ho an'izany olona izany raha tsy ary akory. Ary raha mbola nihinana izy, Jesosy nandray mofo ka noho ny efa nisaotra dia novakinika anatolony azy ary nataony hoe, raiso ity ny tenako. Dia nandray kapoaka izy ka noho ny efa nisaotra dia natolony azy ka dia nisotrony izy rehetra zany. Ary izy taminy, ity no rako amin'ny fanekena izay alatsaka hamonjy ny maro. Lazaiko aminareo marina tokoa, tsy mba hisotro ny vokatry ny voaloboka intsony aho mandra-piavin'ny andro hisotroko izay vaovao ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary rehefa nira fiderana izy dia lasa nakany tendrombohitra oliva. Ary hoy Jesosy taminy, ho tafitohina avokoa ianareo rehetra. Fa voasoratra hoe, hamely ny mpiandry aho dia hiaka ny ondry. Fa rehefa mitsangana aho dia hialohanareo ho an'ny Galilea. Hoy Petera taminy, na dia ho tafitohina avokoa aza ny olona rehetra, zaho tsy mba ho tafitohina. Ary hoy Jesosy taminy, lazaiko aminao marina tokoa, anio dia amin'ny alina ity, raha tsy mbola misy akomaneny fanondrony dia andahy intelo ianao. Fa vao mainka ny teny mafy dia mafy izy hoe, na dia hiara-maty aminao aho, tsy mba handahanao tokoa aho. Ary toy izany koa no nolazain'izy rehetra. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Be
Fahamarinana efatra no jerentsika amin'izay novakitsika teo. Ary ireo fahamarinana ireo mazava loatra fa matony fidina tao anatin'izao tenin'Andriamanitra zao ireo dia irina isy vokany eo amin'ny fiainantsika, ny fahalalana avy amin'izany fahamarinana zay dinintsika izany. Fahamarinana voalohany dia ny hoe nankatoa tamin'ny finoana ny tenin'ny Tompo ny mpianany. Nankatoa tamin'ny finoana ny tenin'ny Tompo ny mpianany. Izany fahamarinana izany moa dia fahamarina efa hitantsika matetitetika ihany. Eto mazava amintsika ny amin'ny raha mamakitsika manomboka amin'ny 12 ka hatramin'ny 14 dia ny amin'ny toerana izay ikarakarana ny fiarahan'ny mpianatra mihinana ny Paska zay fantatsika taona lehibe fankalazana isan-taona ny fahatsiarovana ny nandalovan'ny Tompo tamin'ny fandringanana ny zanakalahy matoan'ny Egypta nefa ny arovany lahy matoan'ny Israely. Ny Paska manko ny tena dikany dia hoe fandalovana. Nefa tao anatin'izany fandalovana zany dia nisy narovan'Andriamanitra na dia fitsarana ny Egypta azy. Io andro Paska io narovany kosa ny Israely. Ary isan-taona dia nasain'i Jehova no tandremana io andro Paska io. Ary na dia Jesosy aza mazava loatra fa nankatoa izany izy. Fa eto ny amin'ny hoe nankatoa tamin'ny finoanan'ny tenin'ny Tompo ny mpianany dia zao hoe mandehana makao tanàna ianareo Jesosy, mandehana makao tanàna ianareo. Hisy lehilahy mitondra siny feno rano ifanena aminareo. Io lehilahy mitondra siny feno rano io efa nifanaraka tamin'ny mialova Jesosy. Sa faminanina ny zavatra hisy, sa iraky ny fanahy masina. Fa izao fotsiny zany no iseho. Dia ny mpianatra tsy mahalala na efa nifanaraka tamin'io lehilahy io Jesosy hoe amin'izao ora dia ho tonga eto ny mpianatro na inona. Fa izao fotsiny rehefa hoe zao ny lazain'i Jesosy dia nankatoa mpianatra. Toetra tsara tokony alaitahaka ary. Misy zavatra sasany ambaran'ny tenin'Andriamanitra hoe zao. Efa fantatra fa Jesoa no maniraka anao ny amin'izany. Azo antoka hoe tena tenin'i Jesoa marina io dia ankatoavina. Hitantsika fa i Abrahama moa na ny van'Andriamanitra ny anarany hoe Abrahama, raha Abrahama no anarany, dia noho ny fankatoavany ny tenin'Andriamanitra. Fa eritrereto nge zao hoe zao ohatra ianao eto anao dia mandre tenin'Andriamanitra hoe miala amin'ny tranonao sy ny tany niavanao any amin'ny tany zay asehoko anao dia atonga anao firenena lehibe aho. Dia zao ny voalaza hoe dia niaingy izy na dia tsy fantanazy zay alehany. Inona moa ny dikan'izany? Ny finoana dia fankatoavana ny tenin'ny Tompo satria mahatoky ny fitantanany ary mino fa izay ambarany dia ho tanteraka. Zany no atao hoe finoana. Ko raha milaza azy izy teto, mandehanareo amin'ny rahalahy, ahitan'izao ianareo dia zao no ataovy, dia tonga dia nandeha izy amin'ny rahalahy. Na dia tsy fantany aza fa hoe iolioany efa ny fanaovan'i Jesosy fotoana, tsy fantany zany. Zao fotsiny hoe Jesosy koa tsy milaza manko azafady hoe tsy milaza Jesosy hoe efa nilazako iolio efa nanao fotoana zahay. Fa zao fotsiny ny azo amin'ny rahalahy, teninao ve zany Tompo? Dahoary anantanteraka aho. Ary efa imbetsaka riavana tadiditsika tsara ny hoe Petera nanarato izy mandritra ny alina, tsy nahazo nininina. Eo amin'ny fahariny Genesareta efa mahazatra azy, tsy nahazo nininina mihitsy izy nandritra ny alina. Tonga ny maraina inramin'ny Tompo ny sambo keliny, nitorian'ny Tompo teny aloha, rehefa avy eo dia ozy vita ny toriteny. Hoy Jesosy hoe arotsahany amin'ny lalina amin'izay, lalindalina kokoa ozy ny sambo kelinao. Tsy amin'ny atoandro any eny manarato amin'ny alina ny fanaratoana. Fantatry Petera zany fa fariny Genesareta zany eny no asany. Saingy tamin'io fotoana io rehefa Jesosy milaza hoe arotsahy amin'ny lalina dia hoy izy hoe nefa noho ny teninao dia alatsako ihany ny arato. Riavana, tsy mamono antoka ny fankatoavana ny tenin'i Kristy. Fa hitantsika tanteraka daholo ny zavatra nilazainy ary dia ho karakaraina ny Paska
niaraka nihinana ny Pasika tamin'ny mpianan'ny Tompo. Ianao koa rehefa mankatoy ny tenin'ny Tompo ianao, dia ho hitanao eny an-dalana eny ihany hoe marina tokoa ny teniny. Tsara ihany nefa ny manamarika fa indraindray ny fankatoavana ny tenin'ny Tompo tsy moramora ohatran'izao hitan'izy amin'ny rahalahy eto zao, tsy moramora. Ty manko moramora kely mihitsy. Io zao hoe fa fotoana sasany misy tafio-drivotra eny an-dalana eny, tahaka ny efa hitantsika tamin'ny mpianatra nipitan-dranomasiny Genesareta andenaka ny Gadarena iraky ny Tompo nefa tafio-drivotra ny teny an-dalana. Mety misy zany ny fahazamatahotra fa raha ny fankatoavana ny tenin'ny Tompo ny mampisy tafio-drivotra eny an-dalana miaraka aminao ny Tompo. Fahamarena faharoa, tena tsy nafen'ny Jesosy mihitsy ny tetikadin'ny Jodasy fanambarany taminy. Tsy nafen'ny Jesosy tetikadin'ny Jodasy lay hamadika azy. Dia niteneny ny 12 zay anankiray amin'ny 12 lahy miara-manatsoboka amiko ao anatin'ny lovia no hamadika. Inona nefa no anton'izany? Inona no anton'izany? Nahoana no nolazainy Jesosy zany? Fantany eny ao am-pony Jodasy. Jodasy ne efa avy niresaka tamin'ny Fariseo sy ny mpanora dalàna. Efa nifanaraka tany izy fa hamadika an Jesosy. 30 sekely ny namadiany azy, efa voarainy ny vola. Tsy miafina amin'ny Tompo ny zavatra nataon'ny Jodasy, na dia tsy hitany aza. Inona nefa no antony ampisehon'ny Tompo ny fahotana? Ibebahana niny tena antony raha ny marina. Rehefa sehon'ny Tompo ny fahotana, dia maninona ny antony? Zay manafina ny fahotana tsy ambinina, zay mitsotraka mahafoy izany no mahazo famindram-po. Dia inona ny dikan'izany? Eo problema amintsika, ary problema tsy haivahana. Zay mafiatoka, anarina matetika nefa mia mafiatoka, dia ho torotoro tampoka, ka tsy hisy fanasitranana. Hoy ny obolona 7:20 ny andininy 1. Dia hitantsika fa raha misy olona nanarina matetika na mpianarina matetika, angamba everiko fa tsy misy olona nahazo zany tombontsoa ny fampianarana matetika izany tahaka ny mpianatra Jesosy nandritra ny 3 taona. Satria isanandro say azo azana hoe na andro na alina dia mananatra mitoroteny mampianatra azy ireo Jesosy. Zavatra nitranga nefa dia hitantsika fa Jodasy hatramin'ny farany dia efa nambaran'ny Tompo hoe ianao anie no hamadika ahy. Hitantsika eto raha tokony hibebaka tamin'izany izy dia tsy nibebaka. Dia hoy ny sasandreo ka izy tsy efa voalahatra fa izy no hamadika, izy mpamadika. Dia hoy ny Tompo milaza zany hoe ny zanak'olona hozy atolatra, kanefa zao lozan'izay olona ahazoana ny zanak'olona tenin'ny Jesosy teo anatrehan'ny Jodasy anie zany. Riavana antsika ny mieritreritra. Rehefa sehon'ny Tompo atsika ny fahotantsika, aza mifikitra amin'izany ho torotoro tampoka isika raha sanatria misy zany. Rehefa mba sehon'ny Tompo ny fahotana, aleo mibebaka zay mitsotraka mahafoy izany manko no mahazo famindram-po araka ny voalaza ny tenin'Andriamanitra. Nefa rahan'ny Jodasy ve noho ninjay hitany fa iny tokoa voaheloka Jesosy, miazakazaka izy nakany amin'ny Fariseo sy ny mpanora dalàna, natolo ny tany ny vola hoe inona ianareo fa namadika raha marina. Kanefa le fibebahany tarika azy naka izy, mibebaka marina ve izy? Tonga dia nanato teny izy, dia maty. Mazava loatra fa sady namadika an Jesosy izy ny namono tena, tsisy famonjena ho azy. Misy olona sasany manao teolojia diabolika hoe misaotra anao zay Jodasy eo, fa raha tsy teo ianao dia tsy maty ny tomponay, dia tsy voavondro zay, dia Jodasy indray no ivavahany, Jodasy koa no isaorany. Dia ireo zany fampianaran'ny liso asehon'ny devoly amin'ny olona, dia arahan'ny olona kely fahalalana. Rehefa tsy efen'ny Tompo ny fahotana to, lazain'ny Tompo hoe ny anankiray aminareo no hamadika, natory mihitsy hoe ny anankiray zay mofo miaraka amiko naseho miariary, raha tokony hibebaka Jodasy nanamafy ny fony izy. Tsy ho isan'izany anie isika, fa na inona fahotana asehon'ny Tompo anao, ny dikan'izany tiany hibebaka amin'izany fahotana izany isika. Noho izany
aza manamafy atoky mba tsy ho torotoro tampoka tsy hisy fanasitranana. Fahamarena fahatelo, ny fanasan'ny tompo dia nataon'ny tompo mialoha ny fahafatesany mba hahatsiarovana azy. Fanasan'ny tompo dia nataon'ny tompo mialoha ny fahafatesany mba hahatsiarovana azy. Manazava bebe kokoa an'izany manko Paoly tatorina. Hitantsika aloha fa manomboka amin'ny 2:20 ka hatramin'ny 5:20 dia nanao ny fanasan'ny tompo miaraka ny ihinany zany tamin'ny mpianatra Jesosy zay novakitsika teo. Manazava bebe kokoa ny amin'io Paoly apôstôly. Fa ho jerentsika nge zay nisoratany any amin'ny Korintianina 1:20, ny 7:20 ka hatramin'ny 9:20. Zao milazan'ny Paoly rehefa nitariny fanahy masina izy hampahatsiaro io fandraisana fanasan'ny tompo farany nataon'ny mpianatra sy Jesoa tompo. Zaho efa nandray tamin'ny tompo zay natolotro anareo kosa, fa Jesosy tompo tamin'iny alin'iny zay amadiana azy dia nandray mofo, ary rehefa nisaotra izy dia novakinika ho izy, ity no tenako anareo, zao no atao vo fahatsiarovanahy. Dia arak'izany koa ny kapoka rehefa nihinana dia ho izy, ity kapoka ity no ilay fanekena vaovao amin'ny rako, izao no ataovy ho fahatsiarovanahy. Na oviana no misotro ianareo, fa na oviana ianareo no mihinana itony mofo itony sy misotro amin'ny kapoka, dia manambara ny fahafatesan'ny tompo ianareo mandra-piavana. Ny fanasan'ny tompo ary zay nataon'ny tompo teo ampamaranana ny maha olombelona azy tety an-tany, ny alina farany teto an-tany manko zay nolanin'ny tompo dia ny aliny Getsemane, ary ny takariva farany amin'ny tao amin'ny nofo dia ny fanasan'ny tompo. Raha jerentsika ny voalazan'ny Paoly eto dia ny hoe ataovy zao mba ho fahatsiarovanahy. Fahatsiarovana ninona ho izy? Ny fahafatesan'ny tompo. Ny fanasan'ny tompo ary dia fahatsiarovana fa maty solovoinantsika ilay zanak'Ondrin'Andriamanitra manaisotra ny fahotany zao tontolo zao. Zao no toko voalohany 7:20. Ary ny anaovana azy ho fahatsiarovana dia tsy hafa akory fa fanatanterahana ihany ny baiko efa nomen'Andriamanitra amin'ny Eksôdôsy 2:20 ny 2:4. Ny Eksôdôsy 2:4 no manambara fa ny Pasika tany Egypta dia atao ho tsarovany taranaka amin'ny fandimby teo amin'ny Israely, satria zao manko nolazain'i Jehova ny amin'izany. Ary zany andro zany dia fahatsiarovana ho anareo, ka ho tandremanareo ho andro firavoravona ho an'i Jehova hatramin'ny tany taranakareo faramandimby, no hitandremanareo zany ho andro firavoravona ho lalàna mandrakizay. Ary dia naverin'ny tompo io, izao no ataovinareo fahatsiarovanahy. Ary noho izany ry havana, rehefa mandray ny fanasan'ny tompo ny olona dia tokony hamantatra ny amin'ny hoe fa inona marina moa ny dikany tompo ity. Tsy ataotao fotsiny dia hoe rehefa mpandray fanasan'ny tompo dia fa zay zany ny zava-dehibe. Mampalahelo fa ho be dehibe ny olona hoelohina noho ny fandraisan'ny fanasan'ny tompo, tsy amin'ny fandiniana. Satria raha Paoly ihany no antaniny dia izao ny teniny 7:20 amin'ny Korintianina 1:20, fa izay rehetra mihinana sy misotro dia mihinana sy misotro fanamelohana ho an'ny tenany, raha tsy mamantatra ny tena izy, raha tsy mamantatra ny antony ty hoe tenan'ny Kristy, raha ny Kristy ity, raha tsy mamantatra tsara ny amin'ny hevitra io izy fa mandraindray foana amin'izao, dia hitondra fanamelohana ho azy izany. Tiako ny anao fanamarina tahak'izao. Izao no ataovinareo fahatsiarovanahy. Dia indro misy lehilahy iray manambady izy, eny an-tanany ny peratra zay nomeny ny vadiny azy tamin'ny mariazy. Zany hoe omeko anao ty peratra ty ho fahatsiarovana fa ianao efa napakatra ho vady androany. Iny peratra entiny iny eny an-tanany ny peratra,
kanefa nde hila vehivavy hafa izy ho fanamelohanazy imperatra ny tanan'iny. Ary tsy mahagaga Jesoa Tompo raha nyteny any amin'ny liko 13:10 hoe isy olona ilaza hoe efa nihinana sy nisoro teo anatrehanao zahay, zahanao amin'ny hoe miala amiko ianareo mpanao meloka. Sao ianao mihevitra fa hoe mpandray fanasan'ny Tompo ianao de hiditra ny lanitra. Misy mpandray fanasan'ny Tompo misotro fanamelohana ho an'ny tenany, satria tsy mieritreritra akory fa manao fahazarana fotsiny ny fandraisana kominio na fandraisana fanasan'ny Tompo. Tsy mieritreritra akory ny hoe noho ny fahotako ny nahafatesan'i Jesosy de mbola miaina amin'ny fahotana ihany izy, mivelona amin'ny fahotana ihany izy, na de mpandray fanasan'ny Tompo aza. Iavana mangovotra ny tena mieritreritra zany, indrindra rehefa injay mampandray fanasan'ny Tompo. Andriamanitra mba tsy hitondra fanamelohana ho an'ireto olona reto re, mba tsy hisy olona maika hoelohina mampandray fanasan'ny Tompo azy, satria tsy mandraharaha ny rahan'i Kristy fa manao tsinitsinina ny dikany hoe tenany Tompo, ranony Tompo. Engany tsy ho isan'izany ianao, fa isan'izay ahatsiaro tenany hoe ny tenany Tompo sy ny ranony natory ny amonjy ahy mba hankahala fahotana aho, ka tsy iaina intsony amin'ny fahotana satria efa navotany rahan'i Kristy ary efa navela heloka. Fahamarinana farany, tsy ampy eto manaraka ny Tompo ny hery tena fotsiny ihany. Nanambara Jesosy, iahaka ny ondry ho asiko ny mpiandro io ny voasoratra. E inona nataony Petera? Ny olona angambo zany Jesosy fa tsy za zany, tsy za zany, na de iara-maty aminao aza. Eo Jesosy andahy intelo any ianao raha tsy mbola misy akomanino indroa an'io e. Izay zay Jesosy de tena tsy asaraka anao mihitsy, na de iara-miaty aminao aza, tsy mba andahy anao tokoa, ary toy izany koa nolazain'izy rehetra. Hitatsika nefa fa taona fohy taty aoriana de ho hitatsika ny tantara. Tsy ampy manko ny hoe hery tenako fotsiny am'izao, ary zany nahatonga ny Tompo ilaza hoe azo hery anareo amin'ny latsahany fanahy masina aminareo. Ka raha misy olona milaza hoe hanaraka an Jesosy fa tsy mila fanahy masina, de ho Petera nandany Jesosy ihany ny faran'ny fiainany. Ary zany no tsy maintsy nanomezana ny fanahy masina, fa hoero antsika azo antsika miaina miaraka amin'ilay fahamarinana. Ary zany ry havana tsy maintsy anambarana am'izao fotoan'izao fe iaina amin'ny fahamarinana, amin'ny herin'ny tenanao fotsiny ihany ve, amin'ny fahalalanao fotsiny ihany ve. Malahelo aho ilaza aminao fa andany Tompo ianao raha vao misy 30 millions eo anoloanao eo. Andany Tompo ianao raha vao ravoravezan'ny Satana voninahitra na de anao ny tsirariny aza hanitsakitsaka ny rahan'i Kristy zay raisinao any amin'ny fandraisana ny fanasan'ny Tompo. Mila ny herin'ny fanahy masina. Ary izany indrindra ny mahatonga antsika hibebaka ka hangataka amin'ny Tompo. Tompo feno ny fanahinao isanandro isika de tokony hiaraka amin'ny fanahy masina, tokony hiaina miaraka amin'ny fanahy masina, hangataka ny fanahy masina Andriamanitra mba hameno ny fiainantsika, ahazoantsika tsy hamadika an Jesosy la efa tsangatsika ho mpanjaka ny firenena. Reo ary ny tenin'Andriamanitra zay nomenantsika androany, hitondra hery antsika anie zany, fakatoavana ny tenin'ny Tompo rehefa lazain'ny Tompo aminao aza matahotra fa miaraka aminao izy. Rehefa tsy efen'ny Tompo aminao ny fahotana, mibeba mba tsy ho tahaka ny Jodasy ianao. Ny fanasan'ny Tompo tandremo sao de ho elohina isika raha mandraindray foana, mihinan-kinam-pona, fa tsy mandinika ny amin'ny hoe inona marina moa ny tena dikan'ity. Tahaky ny andininao ianao manambady manana peratra eny tanana, de tokony andiny tena hoe inona marina moa ny dikan'ity peratra eto ampelantanako ity. Farany aza matoko tena andeha amin'ny fahamarinana ianao, aza matoko tena, fa raha tsy miankina amin'ny fanahy masina isika dia mandany Jesosy. Efa engany ho feno kristianina tsy mandany Jesosy ny firenentsika satria matoky any Kristy miara-miaina amin'ny fanahy masina. Manandriamanitra ny voninahitra hivavaky. Sotranao zay raha io no ny fampianarana menao anay androany indray, fampianarana mahasoa anay izany. Na iza miaino zao teninao zao Jesosy, de tsy handraindray fona
fanasan'ny Tompo itsoniny izy fa andinika ny mahasarobidy ny nahafatesanao mpamonjy io mba hiaina amin'ny fahamasinana sy ny fahamarinana miaraka aminao fanahy masina. Tsy atoko tena izahay Tompo fa ianao no enteranay, ny herinao ry fanahy masinao zay nomenanay, izany no entinay miara-miaina amin'ny Kristy mba tsy handa azy zahay na izanaiza misy anay ary na inona taonay. Ny anarany raha io no ivavahanay.